Miarabantsika tsirairay avy indray tratra ity zoma maraina fa 9 volana desambra ity fifaliana ao an-trano mandray anao isa-tokantrano izay manaraka izao mofinaina eto anio izao. Alohan'ny dirantsika ao anatin'izany nefa dia hivavaka isika. Ry Tomandriamanitra io mbola velom-pisaorana anao izay satria mantombontsoa lehibe dia ny antsoina ao anay ho zanakao. Zanak'Andriamanitra izahay ka dia ianao ilay Andriamanitra no hitalaho anay, ianao ilay rainay, mety aizainao tompo hiainao anay zanaka, mety aizainao hamela amin'ny fahadisoanay. Voninkainao anao izahay dia hiavana aminao indray izahay ity maraina ity, mety aizainao tompo hitehiny manoloana anay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe zanak'Andriamanitra. Nalaina ny Petera voalohany 5:10 manao hoe ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo ho any amin'ny voninahiny mandrakizay ao amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hahatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo. Amen. Rehefa voaroaka ny ala tao Edena i Adama dia feno fahoriana ny fiainany teto an-tany. Ny ravina na lazo rehetra, ny biby rehetra no vonoina ho fanatitra, ny fahasimbana rehetra teo amin'ny endrika kanton'ny zavaboary, ny pentina rehetra teo amin'ny fahadiovan'ny olona dia samy nampahatsiaro azy hatrany ny fahotany. Maty tokoa ny nenina nanetoketoka azy rehefa nijery ny fitombon'ny ratsy izy ary ny kokangidiny noho ny fahatsiarovany tena ho fototra ny avian'ny fahotana. Tamin'ny mpanetretena sy tamin'ny mpaharetana no nizakany, saiky nandritra ny 1000 taona ny sazy ny fandikan-dalàna. Nibebaka marina ny amin'ny fahotana izy sady natoky ny fahamendrehan'ilay mpamonjy na mpanantenana ka maty tao amin'ny fanantenana ny fitsanganany amin'ny maty. Ny zanak'Andriamanitra no nanavitra ny fahadisoana sy ny fahalavon'ny olona ary ankehitriny tamin'ny alalan'ny asa fanavotana dia tafaverina eo amin'ny fanjakany voalohany Adama. Diboka faliana izy raha mijery an'ireo hazo izay nahitana fahafinaretana fahiny dia ireo hazo izay izy mihitsy niotiny ny voany tamin'ny andro tsy nananany tsiny sy nahafeno haravona azy. Hitany voaloboka izay nokarakarainy tanany, ny voninkazo izay nikolokoloany tamin'ny mpitiavana, takatry ny sainy ny zava-misy manoloana azy mazava aminy izao fa Edena tokoa no indro fa tafaverina indray ary mateo ty lavitra amin'izao fotoana izao noho ny tamin'ny fotoana fony nandroana azy. Nitarika azo eo amin'ny hazonaina ny mpamonjy ka mioty an'ilay voankazo be voninahitra ary mandidy azy hihinana. Mijery manodidina azy Adama ka mahita an'ireo marobe voavitra avy amin'ny ankohonana mitsangana eo am-paradison'Andriamanitra. Rehefa izany dia atsipiny eo atokon'i Jesosy ny satroboninahitra mamirapiratra dia miantoraka eo an-tratran'ny mpanavitra izy ka mamihina azy. Dia ndreny ny lokanga volamena ary manakoako eran'ny lanitra ny hira-pandresena manao hoe mendrika ny zanak'onitra ny vonoina ary velona indray. Manaraka ny hira ny fianakavian'ny Adama manipy ny satroboninahitra eo tongotry ny mpamonjy sady miankohaka eo anatrehany ho fanajana azy. Amen. Izany rehetra izany dia hitantsika tokoa fa tian'Andriamanitra ho averina amin'ny laoniny tokoa isika. Izany ny antony namoronana antsika dia tsy hoe ny ho faty fa ny mba ahafahantsika manjaka. Ny ao amin'ny fanjakany ho averina amin'ny laoniny indray ny zavatra rehetra ka nafony tokoa aza ho Kristy ho maty isolo antsika. Azadino noho izany fa ny zavatra rehetantsika io zavatra mandalo ary na dia hitantsika mbola kanto ary ny zavaboary dia mbola miroso amin'ny fahasimbana izy io noho ny fahotana. Aoka izany hatsiaro antsika ny fahotana izay ataontsika isan'andro kanefa rehefa mibanjina amin'ny Kristy isika dia manome toky sy fanantenana ao antsika fa mbola hiverina amin'ny laoniny amin'ny fahatsarany lehibe sy ny voninahiny ny zavatra rehetra natao antsika. Raha iso fanantenana ho anao izany dia tsaroa fa misy fanantenana ho anao mandrakariva
akoatran'izao fiainan'izao, na dia manjary na dia mandalo zavatsarotra azy isika, na anivon'ny fiarahamonina, anivon'ny fianakaviana, anivon'ny toerana rehetra, ianao kosa mijorofa zanaky ny fanantenana. Vavakisika, saotra anao zay ray eo fa mbola nomenao ny zavatsoa avy aminao indray dia ny fanantenana lehibe sy ny fitiavana. Tompo ampitoera ao anatinay mandrakarivo zany fa olom-bo vonjy tokoa izahay fa nifonjenao, nividinao tamin'ny rahanao ka tokony hijoro mahatoky hatramin'ny farany ary ho velon'ny fanantenana avy aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Miaro